Ry havako malala ao amin'ny tompo aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Dera sy laza ary voninahitra no atolotra anao Andriamanitro, fa mitantana anay mandrakariva amin'ny fiainanay rehetra ianao. Misaotra anao zahay noho ny fitondranao soa ny fiainanay, ka amelombeloma aty anatinay no famapanahanay. Misaotra anao zahay noho ny mbola nekenao hatrany hiteny aminay ny sitraponao arak'izay hita ao amin'ny soratra masina. Koa miteneny ianao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny tantara faharoa toko faha-efatra amby telopolo, andininy fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo no mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havako. Tantara faharoa toko faha-efatra amby telopolo, ny andininy fahasivy amby roapolo hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny loholon'i Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra ho ao an-tranon'i Jehova ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny Levita, ary ny vahoaka rehetra na lehibe na kely. Dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny bokin'ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehova. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova hanaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony, ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra, hankatoa ny tenin'ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina, ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra, dia Andriamanitry ny razana. Ary Josia nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay an'ny zanak'Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny andro rehetra nainan'i Josoa, dia tsy mba niala tamin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitry ny razany ny olona. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka no ahitantsika ao amin'ny testameta taloha ny fantsipivavahana. Izany hoe, ity mpanjaka Josia mpanjaka ity no isany anankiray tao amin'ny mpanjakan'ny Joda, nanao fantsipivavahana teo amin'ny Israely, teo amin'ny Joda sy Israely, ary nitondra fanavaozana ara-panahy, ara-pivavahana teo amin'ny firenena manontolo. Isany anankiray izay tena nahatonga ihany koa nampirisika azy nanao izany fantsipivavahana izany ny nahitana indray ny boky na ny lalàn'i Mosesy izay hita ka naverina iainana sy velomana indray teo amin'ny tempoly sy tamin'ny firenena manontolo mihitsy. Arak'izany dia hitantsika fa kitro ifaharan'ny fanavaozana, kitro ifaharan'ny fantsipivavahana ny tenin'Andriamanitra. Ary izany tenin'Andriamanitra izany dia hitantsika ny ambarany eto amin'ity mofinaina ity. Io tenin'Andriamanitra io dia natao ho an'ny sokajin'olona rehetra,
Fa rehefa hitany nentina teo amin'ny Josiampanjaka tokoa mantsy ilay bokyny lalàna, ilay tenin'Andriamanitra voahita, dia indro Josiampanjaka niakatra tao amin'ny tempoly ka nitondra ny sokajin'olona rehetra tao amin'ny tempoly hiaino ny tenin'Andriamanitra. Rehefa vakintsika ny 9:20 sy ny 9:30 dia indrindra izay ambara eto dia tena natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Eo aloha zany natao ho an'ny mpitondra fanjakana ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny voalaza hoe ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny loholon'ny Joda sy ny Jerosalema rehetra. Avy eo niaraka tamin'ny mpanjaka ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda, ny mponina tamin'ny Jerosalema, ny mpisorona, ny levita, ny vahoaka rehetra, na ny lehibe na ny kely. Zany hoe zany ambara mihitsy fa manana anjara amin'ny tenin'Andriamanitra avokoa ny sokajin'olona rehetra, na mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana, na mpitondra fivavahana sy izay manana andraikitra amin'ny ara-pivavahana, ny vahoaka tsotra, na ny kely na ny lehibe. Ampy mizara ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy mahagaga raha manatanteraka fanompom-pivavahana isika dia rehefa tonga ny fotoanan'ny alahady dia misy ny antsoina hoe anjara ho an'ny ankizy sy ny tanora, satria natao ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra ary iainan'ny olona rehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Entina any amin'ny tempoly ny olona hiaino ny tenin'Andriamanitra. Entina any amin'ny tempoly ny olona handre ny afatr'Andriamanitra. Ary zany mazava-dehibe mandrakariva ny filazana fa ny tenin'Andriamanitra no ivon'ny fanompom-pivavahana, ka ny tenin'Andriamanitra no orenesina betsaka any amin'ny tempoly. Natao an'ny olona rehetra mantsy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika dia hoe io tenin'Andriamanitra io no iorenan'ny fanekena izay ataon'ny olona. Io tenin'Andriamanitra io no iorenan'ny fanekena. Eto amin'ny 9:30 sy ny 10:30 dia hitantsika tsara fa rehefa novakiana ny tenin'Andriamanitra, na izay ilazany azy eto moa dia hoe tenin'ny fanekena. Rehefa novakiana zany dia indro ny mpanjaka indray no nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova. Araka izay voalaza hoe ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova hanaraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatoa ny tenin'ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Ravako malala ao amin'ny tompo, ny fanekena rehetra izay atao na iza eto amin'ity zao tontolo zao ity dia miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no iangana amin'ny fanekena izay ataontsika. Izany no antony tsy hanaovan'ny fiangonana fanekena ne ohatra hoe eto anatrehan'Andriamanitra sy ny razana, satria fanekena tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra izany, fanekena tsy ara-tsoratra masina izany, ary mila mandinika daholo koa izay rehetra manao fanamby, manao defi, manao ho an'ny tanora misy defi samy hafa izay atao, izay manao ny fanaon'izao tontolo izao. Jerena tsara iorenan'ny miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ve ireny defi ataon'ny tanora samy hafa ireny. Ary na amin'ny fitantanana ny firenena aza dia ny fanekena izay atao, ny fampielezan-kevitra izay atao, ny malaza moa ny fitenenana hoe velorano sy ny fampanantenana rehetra dia ambara fa ny mpanjaka mihitsy eto no manao fanekena eo anatrehan'Andriamanitra,
Ny faneken'ny mpanjaka dia fanekena amin'ny fony rehetra sy ny fanahy rehetra miorina amin'izany tenin'ny Jehovah izany. Arak'izany dia tsy hiteniteny foana amin'ny teny izay ataontsika isika, fa hampifanaraka amin'izany amin'izay ambara ny soratra masina, satria ao amin'ny soratra masina no ahitana ny sitrapon'Andriamanitra. Farany ravana malala rehefa mamaky ny 7:30 isika dia mahita fa mbola io tenin'Andriamanitra io ihany koa no ahafahana manompo an'Andriamanitra marina. Tarihan'ny tenin'Andriamanitra hanompo an'Andriamanitra marina ny mpino. Rehefa nanatanteraka ilay fanavaozana ara-pivavahana Josia-mpanjaka, dia notarihan'ny tenin'Andriamanitra izy hanaisitra ny fahavetavetana rehetra ao amin'ny firenena, ao amin'ny fanjakana. Ambara mihitsy anie fa tena mpanjaka nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah ity Josia-mpanjaka ity, ka tsy nanaiky lembenana tamin'ny fampanjakana, ny faharatsiana sy ny fahavetavetana tao amin'ny firenena. Ary eto hitantsika fa namoaka didim-panjakana mihitsy i Josia-mpanjaka mba hahatonga ny fivavahana amin'Andriamanitra ho lasa fivavaham-panjakana. Misy dekre mihitsy navoaka izay hitantsika eto amin'ny 7:30. Izany ny voalaza hoe ary Josia nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay any zanak'Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an Jehovah Andriamanitra. Ry havako malala, raha tiantsika hiavao ny firenena, raha tiantsika hiroso any amin'ny fanitsiana araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantanana ny firenena, dia tsy afaka miala na oviana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra isika. Ny fanompontsika an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana no mahatonga antsika hanaisitra ny faharatsiana sy ny karazana fahavetavetana rehetra ao amin'ny firenena, ka hitondrantsika ho any amin'ny fandrosoana marina. Mila mitandrina isika ry havako, todika manokana ho an'ny mpitondra fanjakana, ny mpitondra firenena rehetra na iza. Mila mitandrina isika fa ndrao efa manomboka miala tsikelikely na manilika tsikelikely an'Andriamanitra amin'ny fitantanana ny firenena. Ambara mandrakariva fa ny fialan'ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fitantanana ny firenena dia mampiditra ny fahavetavetana amin'ny endriny samihafa amin'ny fitantanana ny firenena. Izany anie mahatonga ny firenena anankiray izay voamaika aza miroborobo ny kolikoly, miroborobo ny faharatsiana amin'ny endriny maro samihafa, satria tsy tantanina araka ny sitrapon'Andriamanitra ny firenena iray. Dia ho hitantsika ry havako malala amin'izao tenin'Andriamanitra izao, arak'izany ny fanitsim-pivavahana rehetra dia fanitsim-pivavahana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy fanitsim-pivavahana ateraky ny ambopo na fanitsim-pivavahana ateraky ny fihetsem-po, fa fanitsim-pivavahana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no nahatonga ny fiangonana protestanta maneran-tany ametraka mandrakariva fa ny soratra masina irery ihany, sola scriptura. Ny soratra masina irery ihany no mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena, ho an'ny fiangonana, ho an'ny tsiraray avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra nandre hatrany izany teninao izany izay manomana mandrakariva ny tsara ho anay. Misaotranao izay Andriamanitra miditra antsehatra mivantana eo anivon'ny firenenay, hitondra fampandrosoana ho an'ny firenenay. Ary izany no hitondranay ambavaka manokana ny mpitondra anay, ny mpitondra firenena, mpitondra fanjakana, na iza, hahafantatray fa izay misy dia avy aminao Andriamanitra, ary izay misy dia voatendrinao Andriamanitra, ka ho
Fantatr'izy ireny fa ny fitodiana aminao Andriamanitra no hanala ny fahavetavetana samihafa ao amin'ny fitantanam-pirenena, fitantanam-panjakana. Tsy dio manokana tompony fon'izy ireny hanaky anao Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ary ahafahany mitantana ny firenena amin'ny fahamarinany, amin'ny rariny, amin'ny hitsiny, amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany, ho anao midera sy ny Lazaro voninahitra. Amen.